Misaorana Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anarany masina. Amen. Andriamanitro rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra. Misaotra anao izay satria tsapanay fa tianay loatra ianao. Ianao tombontsoa indray en'ny feonao ankehitriny. Aoka amin'ny alalan'ny fananao masina dia ho takatray ny sitraponao. Naran'i Jesosy Kristy mavonjy. Amen. Raisiko fifaliana lehibe androany no mitondra fiarabana ho anao amin'ity sabata masina ity. Ny tompony hitantsika ary ingany isika rehetra mba azo hery fiadanam-po amin'ity sabata masina ity. Amen. Saveu caminhira ni fala votande be zaya mudena marube evitare camidera zaya mudena marube evitare camidera. Fiangonano masandratureni feo iderani panavutra natiane fitrazizao irawampandeanana irasuni ziuna irawampandeanana ziuna aviriua vunzio kamifalia vuku vafaduza yanare birai saveu kamira derau famendika Manasa anao hanokatra ny baiboly dia jerevantsika ao amin'ny Jaona 10:10 tapany faharoa izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Dia tohizantsika ao amin'ny Apokalipsy 7:1-20 izay maharesy dia avelako hiaraka hipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako
dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny arahako nipetraka tamin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Amen. Miaraka ivavaka mandoalika antsika eto. Ilainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra, ny dera, ny laza sy ny voninahitra dia asandratray ho anao mandrakariva. Tompo, amin'ity sabata ity izay dia mangataka ny famindram-po sy famelan-keloka avy aminao, ahafahanay mandray ny teny izay voambara ankehitriny. Ka ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra dia ianao no nosotra ny molony, ary ny zanakao rehetra izay andray ny teny koa dia andray am-poan'izany ka hivadika ho fiainana. Izany ary mivavaka tonoana izay angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga eo amin'ny Fanompoam pivavahana amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony sika izao koa mangataka antsika amoaka ny fanatitra sy ny ampahafolony izay fanombanitsika ary anao vavaka mangina. Omby vavy telo sy omby lahy iray ho amin'ny tompo. Omeo dia mba omena ianareo fatra tsara sady ahitsana no afatratra ka mihoatra no omeny ho eo ambonareo, fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa. Luka 9:9-17. Monao a Zimbabwe ao Afrika Atsimo ingai Pompoefo izy mivady ireo dia biby sady manaiky fa any Jehova ny biby izay ompiany izy ireo. Indray andro dia niandry ny ondriny ny omby any tany an-tsahy izy mivady ary dia nanam-paniriana ny hanolotra bebe kokoa ho an'Andriamanitra tamin'ireo fananany ireo. Noho izany dia nanapa-kevitra izy ireo fa hanolotra ny ampahany amin'ireo biby fiompondreo ho an'Andriamanitra ho ampahafolony sy ho fanatitra fanoloran-tena. Nifidy omby vavy anankitelo lehibe izay matanjaka izy mivady mba ho ampahafolony ary fanatitra omby lahy anankiray ho fanatitra fanoloran-tena. Izy mivady dia mandinika sy mamaky ny Baiboly ary milaza fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra sy izay rehetra eo aminy. Mamaky Baiboly ihany koa izy ary mianatra fa mampanantena fitahiana lehibe Andriamanitra rehefa manome isika. Mandona ny fonay tokoa izany satria naneho ny hatsarany taminay Andriamanitra. Tsy hoe nampahery ireo ololo fiangonana fotsiny ihany nanangona ireo biby fiompy izay natolotra izy mivady ireo, fa nampihetsika ny fony izay nahita ihany koa ny mpiara-monina taminy membre ny tao amin'ny fiangonana mba hanampaniriana koa mba hanolotra bebe kokoa ho an'Andriamanitra. Nitondra fiovana lehibe teo amin'izao tontolo izao izany fanoloran-tenan'izy mivady izany. Ary dia nianatra nanao tahaka nataon'izy mivady eo amin'ny fanoloran-tena ny membre ny fiangonana tao Zimbabwe. Ao Zimbabwe dia misy université anankiray ao
Solizy. Io université io de mampianatra manabe olona maro zany ao amin'io université io, izay niona tamin'ny taona 1790. Io sanasy io nefa de vola avy amin'ny fanatitra etitsika no entina manatanteraka ny fanabeazana ireo olona izay mianatra ao anatin'izany sekoly izany. Noho izany de mila ny fanampiana avy amintsika tsirairay avy izany sekoly izany mba hampandrosoana ny asan'Andriamanitra eo amin'izany sekoly izany. Noho izany de ny fanatitsika androany de misy ampahany maromaro izay atolotra ho an'io sekoly université adventiste io. Tsy ho azy ihany fa amitana ihany koa ny asa manerana an'izao tontolo izao de ny fitoriana ny filazantsara. Koa andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, hivavaka izahay mba ahatonga anay halala tanana hanome ho an'ny faritra ao Zimbabwe mba ahatotosa ny asa izay totosaina ao anatin'izany toerana izany dia ny fampandrosoana ny asanao. Mitahi tompo ireo membre ao anatin'izany toerana izany ary mitahi anay tsirairay avy koa mba hahafoy betsaka ho amin'ny asanao. Amin'ny Kristy no aneonay izany vavaka izany, misaotra Jesosy eo. Amen.
faly miaraba ny ankizy rehetra. Ny lohateny tantarantsika androany ankizy dia manao hoe fanandramana mampalahelo nandalova mipeta. I Peta dia tovovavy kely anankiray mipetraka any ambanivohitra. Any ambanivohitra moa dia tsy dia misy fialamboly loatra ka tsy androny mihitsy izay ahatonga ny fialan-tsasatra andehanana any amin'ny nenitoany andrenivohitra. Tonga ary ny fotoana fialan-tsasatra tena nandeha tany amin'ny nenitoa izy. Faly ery nenitoa nandray anazy. Dia vao tonga tao izy dia nomeny nenitoa toromarika. Zao ry Peta faly mandray anao. Hiezaka mba hampiala voly anao satria fotoana fialan-tsasatra izao. Dia raha endry tsara ianao dia hanamboarako akanjo tsara tarehy rehefa mody. Eny hoy Peta sady faly ery nandre an'ilay tenin'ny nenitoa. Fa zaho kosa nefa misy zavatra tena tsy tiako mihitsy. Izao ny fepetra rehetra. Tsy tiako ny miditra ao amin'ny efitraniko rehefa tsy eo aho. Tsy tiako ihany koa ny mitondra sakafo ao amin'ny toerana fanjairako satria maro ny akanjon'ny olona izay zairiko ao ka sao dia voantasy. Dia tsy tiako ihany koa ny mikitikitika zavatra ka tsy mamerina izany eo amin'ny toerany. Eny hoy Peta, saotra betsaka nenitoa ao fa ho tandremako tsara daholo ireo voalazanao ireo. Manana fahazaran-dratsy nefa Peta tia mitsikilokilo izy. Ary ireo zavatra izay nampitandremany nenitoa anazy ireo rehetra ireo dia tao ohatrany mahaliana azy hoe inona ary ny antony andrarany nenitoa anazy tsy hanao an'ireo. Indray andro ary tsy tao nenitoa dia lasa izy niditra moramora tao amin'ny trano fanjairan'ny nenitoa. Inona hozy nareo nataony tao? Nanaova an'ilay akanjo izay efa vitan'ny nenitoa zaitra. Natsofony. Lasa izy nakeo amin'ny fitaratra. Faly ery izy nijery ny bikany tao anatin'ilay akanjo. Tsy tsikariny akory ny hoe lava loatra ange ilay akanjo ka voahitsany ary nisy tasy. Nizay arô fa eny any ambadika any ny feo an'ny nenitoa. Nikoropaka malaky izy nanaran'ilay akanjo ary tsy tafaveriny teo amin'ny toerana tokony asiana azy intsony ilay akanjo fa tonga dia avy hatrany dia natsipiny. Lasa izy niazakazaka nakany amin'ny salon tahaka an'ireny tsy nanao ninona ireny. Mipetraka soamantsara izy ary nijery fahita lavitra. Tonga nenitoa avy any sady falifaly ery nahita anazy toa endry tsara teo amin'ny salon. Endry tsara ianao izany Eny hoy Peta. Ty ary misy mofo mamy Natoly nenitoa amin'ny Peta. Dia hoy izy Peta tany an-tsainy tany hoe tsy fantatry nenitoa hoe niditra tao aho. Iny ary nenitoa fa niditra tao amin'ny trano fanjairany. Avy hatrany dia tsikariny ilay akanjo izay tsy mipetraka teo amin'ny toerany. Nanontany amin'ny Peta izy hoe hono ary Peta? Niditra tao amin'ny efitrano fanjairako nga ianao? Ka tsy niditra tao fa ahoana ary ty akanjo ty no tsy mipetraka eo amin'ny toerany? Jereo ange maloto be ny sisin'ilay akanjo. Efa niteny taminao ange izaho hoe tsy tiako izao nanjetoka fotsiny Peta fa tsy namaly. Tany manaraka indray dia mbola namerina indray Peta. Mbola nanao an'ilay zavatra izay efa nirarany nenitoa tsy ho ataony ihany izy. Tezitry nenitoa tamin'izay fotoana izay. Ary hoy nenitoa hoe amin'ny manaraka raha mbola tratrako ianao manao tahaka an'izao dia alefako mody na dia mbola tsy vita aza ny fotoana fialan-tsasatra. Dia nanaiky aloha Peta tamin'izay. Nanomboka teo nenitoa dia mahana amin'izay ka nodiny avokoa ny efitrano rehetra na ny efitranony io na ny efitrano fanjairana io dia nidiny lakile avokoa. Indray folakandro anefa andeha hanatitra zaitran'olona nenitoa dia tsy nakatony ny varavarany, izany hoe tsy nidiny lakile izany ny varavarany fa nieritreritra izy fa fotoana fohy ihany ny andanany ihany. Ary tsy andro ny Peta izay voan'ny nenitoa tao dia lasa izy niditra tao amin'ilay efitrano satria mbola nisy boaty kely anankiray izay nahaliana azy hoe inona ary ny zavatra ao anatin'io boaty io. Niditra tao Peta rehefa lasa nenitoa. Nisokafan'ilay boaty. Hoy izy tany an-tsainy tany hoe
tsy kitikitika fa sokafako fotsiny de jereko. Ny sokafan'ilay boaty ozy nareo de inona ny tao? Kay volomborona ny tao, reny volomborona malemilemy izay fatao sesikondany reny. Ay zavatra tsy azo hohanina kay ny ato, hoy Petra. Alao idiko ty fa zavatra tsy ilaiko. De nidiny ary tafakaretika mafy be ilay boaty ka nivoaka tao avokoa ilay volomborona. Tamin'izay fotoan'izay indrindra nefa nisy rivotra ny sioka teo amin'ny varavarankely ka nibosesika nivoaka tao avokoa ilay volomborona rehetra rehetra. Inona ny ataony ozy nareo? Nanangona andreo volomborona rehetra ka nanao izay atafidiran'ireo volomborindreo tao anatin'ilay boaty i Petra. Tao anatin'izay fotoan'izay indrindra no tonga nenitoa. Tsy hitany intsony izay atao. Tratra ny nenitoa teo ampanangonana an'ilay volomborona i Petra tamin'izay. Nifampijery izy mianaka. Zao ilay zavatra tena tsy tiako ry Petra. Efa nampitandrina anao anie za saingy mbola nataonao foana izany. Voatery tsy maintsy andefanao mody. Satria ianao tsy azo atokisana, mbola nandainga ary efa noraraina indroa izay fa mbola namerina ny fanteriny. Gogogo ny tomany Petra. Nifona tamin'ny nenitoa izy saingy tsisy azo atao intsony fa tara loatra. Tsy sahaza ho an'ny ankizy tsy mpakatoa ny fialan-tsasatra am-pilaminana. Mino fa anatra ho anao zao amin'ny manaraka. Rakizy io, izany no sazy izay ho an'ny ankizy tsy mpakatoa. Mbola afaka manaro ny Petra amin'ny fialan-tsasatra manaraka. Fa isika kosa nampananteny Jesosy fa hitondra zaza mpakatoa ho any aminy. Satria hoy ny Apokalipsy 7:1-2 manao hoe izay maharesy dia avelako hiara hipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianako. Anisan'ireo izay ho raisina ve ianao? Sa ho anisan'ireo izay mbola tsy ankatoa ihany ka ho tavela eto? Dian'izao ary dia elao ireo toetra ratsy izay mangeja anao rehetra. Ary ho anisan'ny mpandresy ianao ka andova an'ilay fiainana mandrakizay. Ny rariko dia mba ho ankizy mpakatoa ny ankizy rehetra ka andova an'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'ilay Jesosy Kristy. Amen. Miaraka hivavaka isika. Jesosy taio ny ankizy rehetra mba ho ankizy mpankatoa ary andresy ka andova an'ilay fiainana mandrakizay. Amen. Look
Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'izao fotoana manokana izao. Andeha atolontsika ho an'Andriamanitra irery ihany ny dera, ny laza, ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ankehitriny dia fifaliana ho ahy no miresaka aminao ary izara aminao ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny minitra fohy. Jaona toko faharoa, filazantsara ny Jaona toko faharoa no andeha ho raisitsika ahafahantsika mifankahery amin'izao fotoana izao. Jaona toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo dia misy teny maro ao. Ny soramandry dia hoe nampidiny Jesosy ny rano ho divay tao Kana sy ny nankanesa ny tao Kapernaume. Io tantara io dia maneho amintsika ny fahalebiazan'Andriamanitra. Maneho fa Andriamanitra dia mahay manova ny zavatra rehetra. Misy toe-tsaina telo tiako fantatrao anatin'io tantara io. Mazana amin'ny Palestina any ny fampakaram-bady dia amin'ny andro alina, fa tamin'ity fotoana ity dia andro atoandro no nanaovana azy. Ny toe-tsainy Maria. Andehany ho jerentsika ny Baiboly. Jaona toko faharoa, andininy fahaefatra. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy moa mifanina akory zao sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako, fa hoy ny reniny taminy mpanompo, ataovy izay asainy ataonareo. Toe-tsainy Maria, tiako fantatrao androany. Misy toe-tsaina izay nananan'i Maria ilay hoe nisisika. Nisisika rehefa nilavin' Jesosy, hoe moa mifanina akory izaho sy ianao raha vehivavy. Tiako fantatrao androany fa ilaina io toe-tsaina misisika io. Ao amin'ny soratra masina dia misy tantara maro izay maneho amintsika fa nisy olona izay nisisika mba ahafahany manantona an' Jesosy. Ohatra amin'izany, ao Matio 10, Matio toko 10, andininy 4 ka hatramin'ny 7. Matio toko 10, andininy 4 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izy namaly ka nanao hoe, tsy mety raha maka mofon-jaza ka hanany mpiazo ho an'ny amboa-kely. Fa ora vehivavy, marina izany tompoko, fa na dia ny amboa-kely aza, mba mihinana izay sombitsombony latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Toe-tsain'ilay vehivavy izay naniry ny diran'i Jesosy antsehatra. Nisisika izy, ary hitantsika amin'ny toy ny tantara fa avy hatrany dia namaly Jesosy hoe nifinoanao, no navonjenao. Toy izany ihany koa ny tantara anankiray amin'ny Marka toko 5. Marka toko 5, andininy 5 ka hatramin'ny 8. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Marka toko 5, andininy 10 hatramin'ny 8. Ary nisy vehivavy anankiray izay efa naraha 12 taona, sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro, ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrany, fa vao maika ny narary koa aza. Koa rehefa nareny amin'i Jesosy izy, dia nankeo ny voany namaky vahoaka ary nanendry lambany. Fa hoy izy, na dia ny fitafiany ihany aza ny voatendriko, dia ho sitranao. Ary niaraka tamin'izay, dia ritra ny loharanon'aretiny, ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Ilay toe-tsaina nisisika. Vehivavy anankiray narary an-taonany maro, nisisika mba hikasika an' Jesosy, ary ny tao am-pony sy ny tao an-tsainy dia hoe na dia ny sisin-dambany ihany aza dia asitrana. Nisisika izy. Toy izany ihany koa ty tantara anankiray teo amin'ny Luka 12, andininy 7. Luka toko 12, andininy 7, dia toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany, izay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe, omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko. Mpitondra tena anankiray, isan'andro, makeo amin'ity lehilahy ity, omeo rariny aho. Dia haintsika ny toy ny tantara, fa nanasitrana ary nanome ny zavatra ilainy
ity lehilahy ity. Tantara farany ao anatin'izay toe-tsay maro izay ilay nisisika teo amin'ny bokin'ny Genesisy toko faharoa amby telopolo andinin'ny fahafito amby roapolo. Genesisy toko faharoa amby telopolo andinin'ny fahafito amby roapolo. Genesisy toko faharoa amby telopolo andinin'ny fahafito amby roapolo. Vakina ny teny, aro izy avelao aho fa efa mazava ratsy ny andro, fa ho kosa Jakoba tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Ry namana, tianao Andriamanitra, ilay toe-tsaina voalohany tokony ananantsika dia ilay misisika io, na hery nangataka ny vavaka tamin'Andriamanitra na inona zavatra misy. Ny toe-tsaina faharoa izay hitantsika ilay ao amin'ny tantara ny Jaona toko faharoa dia ilay toe-tsain'ny mpanompo. Ny mpanompo eto dia ireo antsoina hoe serveur amin'ny teny baiko, na ireo mpanolotra sakafo ao anatin'ny lanonana. Amin'ny mafampakaram-bady azy dia misy ny olana maro izay natrehany. Mety tsy ampy ny vilia, mety misy olana ny sakafo, mety misy olana ny entrée sy ny sisa maro samihafa. Fa ny olana hitantsika eto dia olana tokana tsy ampy ny jus na ny felana hetaheta. Dia toy izao no zavatra hitantsika rehefa niseho izay olana izay. Eo amin'ny Jaona toko faharoa andinin'ny fahaenina. Jaona toko faharoa andinin'ny fahaenina. Ary nisy ny vato enina nalany rano indroa, na intelo ny vata nipetraka teo fanadiovana araka ny fanaon'ny Jiosy. Ny Jiosy dia manana fomba taloha, izany hoe ny vahiny rehetra izay tonga ao an-tranony dia sasany aloha ny tongony amin'ireo vata na tavy izay mipetraka eny anjoron-trano. Dia izay no nahatonga an'ireo tavy ireo teo amin'ny toerana io. Ary vokatr'izay zavatra izay dia Jesosy miasa amin'ny zava-misy ao an-tananao, dia avy hatrany izy dia niteny fenoy ny siny, fenoy ireo vata ireo mba ahafahany voninahitr'Andriamanitra iseho. Ny toe-tsain'ny mpanompo no fizarana faharoa izay tokony ho fantatsika. Ny mpanompo eto dia nankatoa ary tsy nisalasala avy hatrany rehefa nanome baiko. Ny mpanompo eto dia nanam-pinoana ihany koa satria alaivo eo amin'ny toeranao ny toerany. Hoy Jesosy eo amin'ny andinin'ny fahafito, feno rano ny siny dia nofenony hatramin'ny molony. Andinin'ny fahavalo, ary hoy Jesosy taminy, tivozy amin'izao ka ento ho eny mpandahatra ny fanasana dia nentiny. Raiso ianao ilay serveur nitondra ilay rano izay fanasana tongotra izay nofenona hatreny molony, dia miaraka amina karafa ianao ary hitondra izany eny amin'ny latabatra tsiraray avy, satria lany ny zava-pisotro tokony omena ny reto vahiny manakaja izay nasaina tamin'ity fampakaram-bady tao Kana ity. Raiso eo amin'ny toeranao eny nanahoana nanoloranao ilay vera na karafa teny amin'ireny olona ambony isan-karazany ireny. Tena iova ranom-boaloboka ve izy io? Fa ny nafinaritra dia izao, ilay toe-tsain'ny mpanompo dia nino ary nafantatra an' Jesosy ireo mpanompo ireo fa afaka maneho zava-magaga amin'ity fotoana ity Jesosy. Ka raha nandraraka izy dia hitantsika ny toy ny tantara ao amin'ny Jaona toko faharoa andinin'ny fahasivy, Jaona toko faharoa andinin'ny fahasivy. Ary raha nanandranandrano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana nefa tsy nalala izay neviny, fa ny mpanompo izay nanova ny rano nalala, dia niantso ny mpakatra izy ka nanao taminy hoe, araka ny fanaon'ny olona dia nivay tsara no arosony aloha, ary rehefa nisotro be ny olona dia avao izay ratsiratsy kokoa, fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara mbaraka ankehitriny. Ry namana, niova ny zavatra rehetra rehefa eo Jesosy, satria ilay rano izay neverina ho maloto, rano izay neverina ho fanasana tongotra, iny no nitovozina ary nofenona hatreny molony, naterina teny amin'ireo olona manakaja tao amin'ity lanonana fampakaram-bady tao Kana ity. Rehefa eo Jesosy, miova ny zavatra rehetra. Ny toe-tsaina fahatelo farany izay tiako anananao dia ity, ilay toe-tsain'i Jesosy. Ny toe-tsain'i Jesosy dia tsotra ihany,
miasa amin'ny zavatra izay anananao izy, tsy mijery zay zavatra betsaka very aminao izy. Inona ny eo an-tananao ankehitriny? Very asa ve enao? Manana olana be ve enao? Tsotra ihany, mbola misy tanana anankiroa, mbola misy tongotra roa aminao, mbola misy vava ihany koa afaka mangataka amin'i Jesosy, afaka miasa amin'izany Jesosy. Ary hitantsika amin'ny tantaran'ny soratra masina fa betsaka ny fanoharana, ny fahagagana izay nataon'i Jesosy raha nampinana olona tsy omby 5,000 izy, dia nanontany tamin'ny mpianatra hoe inona no anananareo? Tsy manana afa-tsy mofo 5 sy asan-drano 2 izahay. Aty rahateo Jesosy, nanaovan'i Jesosy fahagagana ary nanana miampy. Ny lesona voalohany dia izao, miasa amin'izay anananao Jesosy. Ny lesona faharoa anatin'io tantara io dia ity izay ampaherezana anao. Jesosy rehefa manome dia zavatra tsara indrindra. Araka ny voalazan'ny tantara teo fa ny fanaon'ny olona dia ny tsara aloha ny alefa, dia avy eo zay vao ny ratsy rehefa mamimamy ny olona. Tsy izany nen'i Jesosy, fa nen'i Jesosy dia ny tsara mandrakariva ary ny tsara indrindra no manino anao. Ka noho izany aza kivy amin'ny toe-javatra rehetra izay hatrehana. Ary ny toe-tsaina fahatelo farany izay tiako anananao dia ity: nanome betsaka izy, ary azo antoka fa nisy ambiny ny ranom-boaloboka tamin'ny fanasana io. Nisy ambiny ary ny tsara indrindra ny ambiny. Rehefa ao amin'Andriamanitra ianao, rehefa tena mifikitra amin'i Jesosy ianao, dia azon'Andriamanitra tao ny maneho fahagagana amin'ny fiainanao. Tsy mijery ny zavatra very aminao izy, fa zay kely anananao no ampitomboiny, no ampiny, no ampiasainy ary anehoany ny fahagagana sy ny voninahiny. Ny toko sy andininy izay nozaraina tamintsika teny am-boalohany dia ny Jaona 10. Jaona 10 andininy 10. Jaona 10 andininy 10 tapany 2. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be da be. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be da be. Mbola marina aminao io tenin'Andriamanitra io. Mbola azonao ifikirina mafy io tenin'Andriamanitra io, ka anomeanao fiainana be da be Andriamanitra, fiainana tsara lavitra, fiainana miavosa no manin'Andriamanitra anao. Rehefa ivelomako toko Jesosy, ataoko ny fitiavanao. Nefa tiako raha izao tontolo izao no handray ny fahasoavanao. Nefa fantatrao ny harebeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto toy ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy. Ny fahalalako ny fitiavanao sy ny famonjena tolotrao, hanameloka raha izao tontolo izao, tsy lazako ny fitiavanao. Efa fantatrao ny halemeko sy ny endrananako Jesosy, ampidino eto toy ny fanahinao, ampahendry ny olonao Jesosy.
Jesús. Andriamanitro rainay, misaotranao izay satria nomenao ny teny fiainana, teny izay nampiorina ny finoanay, fa na dia ao anatin'ny toe-javatra sarotra zay lalovana ankehitriny azy izay tsirairay avy, dia mbola eo ianao. Vonina nome anay fiainana be da be, fiainana miavosa, fiainana araka ny sitraponao. Koa isaoranay ianao zany fitiavana tsy landritra izany. Ianao no ampitombo ny hery rehetra, ka androso hatrany izahay amin'ny fanompona ny anaranao. Fa ho tononona, sy angatahana, na rahalay Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen.